E-ZARA, lehilahy mpitarika, manana vina, mizara hevitra sy mampandroso. Eto isika dia mizara fahalalana, traikefa, fahombiazana ary fanamby ny ainana. E-ZARA, sehatra ho an'izay mizara sy hizarana. Miaraba ny fandarana E-ZARA dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany. Raha amin'ny fiainana andavanandro aloha dia ny tenako dia olona hita eny amin'ny fiarahamonina eny, tsy olona hoe sarotra tadiavina. Nahafantarana hatramin'izay za dia miaramila taloha, ny sehatra tena nilalaovako ihany koa dia tany amin'ny resaka fampianarana, indrindra tao amin'ny sehatry ny informatika. Raha araka ny hevitro aloha ny atao hoe famoronana dia famokarana zava-baovao niainga tamina hevitra mbola tsisy mpanana ary tsy misy taratra mihitsy afaka ahitana hoe natao kopy na nadika tamina zavatra efa misy. Izay zany ny atao hoe famoronana amiko. Ny talenta indray dia izy io dia voajanahary, tsy mila ianarana fa ao anatin'ny tsirairay avy ao. Ny talenta dia voajanahary izy io. Taorian'ny fitetezana ny sampam-pianarana maromaro izay natrehako dia tany amin'ny taona 3,770 tany ho any izay dia nahita zany fa ireo sampam-pianarana rehetra izay nolalovako ireo dia azo atambatra azahoana vokatra anankiray. Tamin'izay zany nahafantarako hoe ay moa zany ny fihetsiky ny olona azo interprétena ho lasa zavatra manana endrika elektrika aloha, ny elektroteka zany no miandraikitra an'izay. Dia rehefa avy eo iny zavatra iny azo avadika ho elektronika indray, dia iny elektronika indray ay mbola azo avadika ho informatika indray, dia numerika izy aorianan'izay. Tao aoriana fahafantarako an'izay natsapa fa misy vokatra azo atolotra tena mifanaraka tsara amin'ireo zavatra nianaran'ireo dia tonga amin'izao toerana mitondra famokarana vaovao zao zany. Tao amin'ny vokatra izay nivokariko moa zany avy amin'ilay famoronana dia misy fitaovana kely anankiray izay afaka mampita SMS arakaraky ny événement miseho ao anatin'ny 15 secondes eo izy io. Dia ny tena mahafinaritra rehefa manao démonstration zany hoe ohatr'izao ny fisehoan'io 15 secondes io dia le mahita an'le tarehan'le olona miandry an'le 15 secondes hoe ohatr'izao sao dia tany amin'ny film no misy an'izany fa tsy réalisable zany. Fa rehefa maneno amin'izay le SMS 15 secondes dia hitanao mihitsy ny tarehan'le olona hoe toatra ny tena mandeha tokoa ilay izy. Izay zany tena anisan'ny satisfaction, anisan'ny zavatra mahafa-po tena mahafinaritra mihitsy tao anatin'ilay izy. Fa misy tantara anankiray indray nefa ity mampiomehy. Rehefa vita zany le démonstration dia nisy tompon'andraikitra ambony anankiray nametraka fanontaniana tamiko hoe ono Jaona azo apetraka amina olombelona ve ity fitaovana ity? Dia za tsy nieritreritra hoe manany ihany izy fa matotra be izy fa izy tompon'andraikitra ambony.
dia mandra-pieritreritra teo mitondra fanamariana kely izy mba ilazana zany hoe ao anatin'ny vazivazy ny anaovany an'le izy fa tsy napoziko kosa aloha. Dia niteny izy hoe tsy zany mantsy fa tiako apetraka amin'ny vadiko izy io. Teo zany vao nahatsiary hoe aya manany ihany ka ity olona ity zany dia mba tamin'ny fomba manany ihany fa misy fanajana ihany koa no namaliko azy hoe monsieur le directeur azo atao tsara mametraka azy saingy za no manao ny installation dia za no manao ny essai fa tena nampime mihitsy tamin'izay fotoan'izay. Ny olana amin'ny mety hoe tsy ho fahombiazana dia misy anankiroa angamba ny anasokajiko azy. Ny ray voalohany aloha tia resaka andraso ity. Misy zavatra tokony atao dia miteny foana ianao hoe aleo aloha mbola tsy androany fa aleo aloha miandry kely fa mbola tsy vonona itsy fa aleo aloha miandry kely dia aleo aloha miandry kely. Ny andraso tena mahariva andro. Iny zany aloha ny anankiray. Fa ny anankiray faharoa dia izao tsy ampy koa le fifaneraserana fa mipetraka amin'ny toerany hoe za navita n'ity zavatra ity dia zavatra azo atolotra izy io dia nijanona teo fa tsy mifanerasera. Le tiako tenena anatin'le mifanerasera zany dia hoe resaka réseautage. Anisan'ny anankiray isaorako ny fandarana E-ZARA ny fionana amin'izao fandarana izao satria tao anatina réseautage no nafahana ny fandray tamin'ny tompon'ny fandaharana. Fanampiana lehibe mihitsy ary mitarika fieritreretako azy mitarika makany amin'ny fahombiazana ny fisian'ny réseau ohatr'izao satria mampahafantatra anao, mampahafantatra ny olona rehetra ny vokatra nataonao ny fandaharana ohatran'izao. Tena isaorana mihitsy aloha kosa ny E-ZARA izay nanasa ny tenanay androany. Ny asa sy ny talenta azo atao fandraharahana mahomby. Ny entiko manazava an'izay ngamba dia ho ataoko manana endrika écriture matematika kely tsotsotra le izy. Ohatran'ny hoe asa plus talenta ve égale fandraharahana mahomby. Misy définition kely ity ny asa mantsy dia toe-tsaina no mitondra azy. Za zany raha ohatra mpiasa dia ny asa tandrify ihany izay ny zava-dehibe amiko. Ny aminy rehefa tsy asako dia anjaran'olon-kafa any. Izay zany ny asa. Ny talenta indray talenta dia rehefa voalaza teo aloha teo ihany no lazaiko teo hoe voajanahary izy io. Any anatinao any io tsy mila fianarana, tsy mila zavatra hafa ivelany fa ny talenta tonga dia efa fantatro hoe ity zavatra ity dia tena manavana anahy. Toe-tsaina koa izay zavatra izay. Raha hainao zany raha ekenao ny talenta mety ekenao ny hiala amin'le hoe za tsy manao toe-tsaina olona mpiasa. Rehefa atambatrao ny asa sy ny talenta zany hoe asa plus talenta dia tena mitondra any amin'ny fandraharahana tena mahomby mihitsy satria miova mihitsy zany ny toe-tsainao tsy mpiasa tsotra ianao ary matsapa-tena fa manana talenta ianao. Tena fandraharahana mahomby mihitsy. Zahako afaka mijoro amin'izany vavolombelona amin'izany io zavatra natao koa tao anatin'ny asa aloha taloha dia fantatro koa fa manana talenta dia natambatro ireo dia io zany izy io lasa sokela io afaka mitondra ny famokarana izay lancentsika amin'izao fotoan'izao io. Za moa efa hatrany am-piandohana dia efa liana tamina fianarana siantifika. Seriseako tamin'ny baccalauréat tamin'izany fotoan'izany dia tao aorianan'izay nianatra tao amin'ny sekoly teknika ny tafika anabakabaka frantsay. Dia nandalina rehefa vita izay zavatra izay dia nandalina indray momba ny elektrônika. Émetteur sy récepteur moa zany ny tena nahaliana tamin'izany fotoan'izany. Dia tao aorianan'izay indray vita izay fianaran'izay dia nianatra nandalina momba ny informatika indray
dia teo zany no nanomboka nitsiry le hevitra hoe raha zavatra vitan'ny olombelona, kasian'ny olombelona, ka avadiko elektroteka, ataoko elektronika, informatika, tena mety ho azo atao tsara no manao hoe rehefa misy olona mikitika amin'ny varavarana dia afaka 5-20 sekondra maneno ny SMS any am-posin'ilay olona na iza misy azy, ay zavatra tena azo realizena le izy, fa vokatra ireo parcours ireo aloha zany no tena natonga hoe nanana an'izay hevitra izay. Ny fahelona aloha hoe tanora dia ohatra ombadika izay feo izay ohatra misy hoe mbola fohifohy ny parcours ny lalana vitany. Raha ao anatin'ny fahatanorana izy zany ny traikefa aloha zany mbola azo antoka fa mbola resin'ireo zoko be eo aloha ireo, ka ny mahatonga ny tanora atahotra dia lafiny anankiroa. Avy ao anatiny aloha izy tsy mbola tena matoky tena, tsy faotin'ilay tanora kosa nefa izay, fa problemana fampianarana, fanabeazana izay. Tokony efa orientena tsara izy alohan'ny atongavany eo amin'izay fahatanorana. Eo mantsy ny tena ilaina satria manana energia izy eo. Tokony efa orienté mieloha izy alohan'ny atrehany an'ilay andraikitra ho sahaniny hoe zao ny fianarana ataony. Asiana tronc commun kely aloha ohatra dia ao anatin'iny ny mpampianatra efa misible an'ilay olona dia mbola ary amin'ny fahazazana izy, mbola tsy tena miakatra ao anatin'ilay fahatanorana loatra, dia efa fantatry ny mpampianatra hoe ity olona ity havanana amin'ny resaka asa tanana, ity plutôt scientifique, na ity littéraire kokoa, na ity connaissance générale, na ity olona ity dia mpanao fanatanjahantena ny tena mety aminy. Hain'ny mpampianatra zany, ny mpampianatra tena mahay an'io, fantany io zavatra ny anarany io, spécialité an'ny mpanabe ny miorienté ny mpianatra tsirairay avy. Dia io zany ny olana voalohany le izy le tsy manana expérience nefa ho amena andraikitra ray zay. Fa ny faharoa koa dia zao, tsika le eo amin'ny fiarahamonina tsy tokony dia miaccentuer loatra, tsy tokony manisy tsindrim-peo loatra eo anatrehan'izany hoe tsy ampy fahaizana izy, tsy ampy expérience izy, fa tsy maintsy manomboka amin'ny 0 aloha, zay vao manao 1, vao manao 2, fa tsy possible ny tonga dia ahitana tanora hoe tonga dia 18 izy. Dia tsika koa zany tsy tokony tena any metsiny an'ilay tanora amin'izany hoe ka izy tanora inona ho zany ny traikefa amin'ireny, fa asiana fifanampiana ihany. Fa eo zany ny tena mampatahotra an'izareo eo, le tsy ampy traikefa sy le olona manodidina zany io zany tena mampatahotra ny tanora andray andraikitra io. Ny hoe tsy manana talenta, tsy mahay mandraharaha, zao aloha ny tsara ho fantatra. Ny talenta dia tsy ianarana, io dia voajanahary io. Ianao tokony tenanao ihany no mahafantatra hoe zao ny talentako. Tsy azo terena io, fa ny azo antoka fotsiny dia hoe ny olona tsirairay dia manana talenta no menjanahary azy. Ny tsirairay tsy miankina amin'ny hoe mahay manoratra na tsy mahay manoratra, tsy miankina amin'izany io, fa ny olona tsirairay aloha dia efa samy manana ny talentany avy. Fa eo amin'ny resaka hoe fandraharahana indray, ny fandraharahana indray nefany dia fianarana io, zavatra ianarana io, misy teknika izy io, miainga avy amin'ny hoe fijerena ny fiarahamonina, inona ny olana misy ao, dia inona ny vahaolana hoentinao. Raha manana an'izay toe-tsaina izay ianao dia efa mpandraharaha sahady ianao izay. Donc zany amiko aloha tsy mitombina mihitsy zany le hoe sady tsy manana talenta aho no tsy mahay mandraharaha. Ny talenta efa voajanahary ao aminao io, ny fandraharahana zavatra azo ianarana io. Izay ny fahitako azy. Resaka tsy fandriampahalemana, tena manahirana tokoa izy io zany amin'izao fotoana izao. Ny tsy fandriampahalemana tsy andraikitra olo-tokana, tsy azo akinina amin'ny isa tokantrano irery.
hoe zahako atao trano zany a dia zany miambina ny tranoko, tsy vity zany. Tsy azo akinina mitandro filaminana rery, tsy azo atao hoe efa misy polisy, gendarme, militaire zany miodiody any a dia efa mandry fahalemana zany rehefa tsisy mpanakorotana tsony. Tsy azo akinina amina agent de sécurité fotsiny, tsy azo akinina amin'ny nouvelle technologie hoe za efa manana caméra de surveillance, za efa manana système iarovako ny tanànako, efa mandry fahalemana zany. Ny tena tokony atao a atambatra ireo rehetrarehetra ireo, atao ny fiaraha-miasa, zaraina ny andraikitra, misy tokantrano zao ny andraikiny a, ny polisy sy ny gendarme sy ny miaramila zao ny andraikiny a, ny caméra de surveillance ao atao ihany nouvelle technologie a, ny tandro filaminana civil zany a tsy maintsy atao miara-miasa amin'ireo système rehetrarehetra ireo. Zay zany ihany tena sosokevitra omeko, fa raha tsy zany a anjakan'ireo olon-dratsy ireo foana tsika. Ia, ny teniko eto Famoronana dia zao a, mbola malalaka ny sehatra, mbola malalaka ny toerana azo ilalaovana, ampiasao ny talentanao, fantaro ny talentanao dia miaraha miasa amin'ny olona. Ary ny anankiray dia hoe sahy mamorona, fa ny famoronana tena mbola malalaka, mbola tsy feno mihitsy io sehatra io a, mbola malalaka zany atao hoe famoronana zany. Dia manasa antsika rehetra zany a hanao an'izay zavatra izay, mahasahy mampiseho ny talentanao a dia mahasahy mamorona. Dia misaotra ny fandarana E-ZARA nanasa ny tenako androany.